Fa ho an'ny baolina kitra kosa andriambava mikasika ny fiadiana tompon-dakan'i Madagasikara ny telo coupe de Madagasikara izay notanterahana tany Mahajanga androany tolakandro ny lalao famaranana resy ny ekipan'ny TCO Boeny ny tompon-tany izany Tanisa Rainwater ny AS Adema nandritra izay lalao famaranana izay izany hoe tsy totosa ny fanambin'ity ekipan'ny AS Adema ity izay nitetika nanao Podro ny tompon-daka sy ny tompony amboara baolina izay tokana tafiditry toky teo amin'ny minitra fahatelo ambin'ny folo no nahazon'ny ekipan'ny TCO Boeny izay fandresena izay raraky ny fanazavana niezaka nanenjika ihany ny ekipan'ny AS Adema taoriana izay saingy dia voatazon'zareo tompon-tany moa izay elanelanisa ray nahazony ny fandresena sy ny batany ity amboarany Madagasikara ity izany fantatra ihany koa izany fa dia amin'ny faharoa ny volana desambra avy izany hoe amin'ny herin'ny androany no anatanterahana sahady ny super coupe de Madagasikara ka mbola ireto ekipa roa tota ireto ihany mazava ho azy no hiatrika izay super coupe izay etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Raha ny fandaharana zany dia ireto ekipa roa ireto no isolitena Madagasikara eo amin'ny sehatra afrikanina izay eo amin'ny taranja baolina kitra fa ivadika eo amin'ny taranja volleyball isika izay nandray lalao raisam-pirenentsika nandritra ity herinandro ity fiadiana ny amboarany ranomasimbe indianina ry zareo réunionnais avokoa no mivoaka mpandresy ny batany amboara na teo amin'ny sokajy lehilahy na teo amin'ny sokajy zazavavy. Samy noromban'ny ekipa réunionnais avokoa ny anarana mahatompon-daka nandritra ny anjihan'ny fahasivy ambin'ny folo ny fiadiana ny amboara ho an'ny ekipa tompon-daka aty amin'ny faritra fahafito taranja voleny. Ity fifaninanana ity izay niditra tamin'ny famaranana ny sabotsy hariva teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Teo amin'ny sokajy zazavavy aloha dia nomitsan'ny ekipan'ny Saint-Denis Olympique Volleyball tamin'ny seta 3-0 ny ekipan'ny Stef Auto avy eto Madagasikara 5-20 no 3-20 5-20 tamin'ny ankapobeny dia nanjakan'ny réunionnais tanteraka ny fionana na teo amin'ny lafiny teknika na teo amin'ny tanjaka-rabatana. Nanampitrotraka ny faharesen'ny Stef Auto ihany koa ny faharerahany taorian'ny lalao nataony ny Zomaal. Torak'izany ihany koa ny teo amin'ny sokajy zazalahy dia resin'ny ekipan'ny Tempo Gecko Volley tamin'ny seta 3-0 ihany koa ny ekipan'ny Faucon Flacon Itier avy Maurice. Ny antanteraka ny seta voalohany na dia lasan'ny réunionnais azy no salandry zareo Andro Be sy Ry Alfred anefa izany teo amin'ny seta faharoa. Taorian'izay kosa dia niezaka nanamafy ny fanafihany sy ny fiarovan-tena ny réunionnais ka nandrombaka ireo seta roa ambiny. Vototra teo am-pelantanan'ny Malagasy araka izany ireo ambara roa azony nandritra ny anjihan'ny 20 tamin'ny Tondasa. Tranga izay azo hitsarana amin'ny fiakaran'ny avy teknikan'ny volley an'ireo nosy rahavavy. Nentina namaranana ity hetsika ity dia nisy ny fanolorana amboara ho an'ireo mpilalao mendrika sy ny songadina saingy mbola ireo mpilalao réunionnais avokoa indray ny mbola nahazo izany. Nandritra ity fotoam-pamaranana ity ihany koa ny nilazan'ny filohan'ny faritra fahafito taranja volley ny anatanterahany ny anjihan'ny faharoapolo amin'ny Maurice ny taona 13 sy 14.